Izay aloha mahakasika an'iny marihana moa fampanolo-tsaina manokany filoham-pirenena no andraikitra tazomin'ny manandafy Rakotomirina amin'izao fotoana izao fa izay ihany koa no ivadiantsika hevitra manokana indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany toy tany amin'ny lohatenim-baovao efa noresahina niaona tamin'ny mpanao gazety io maraina io ny komitin'ireo manam-pahaizana manokana izay mpamolavola ny lalàna vaovao mikasika ny fampihavanam-pirenena. Fampihavanana miangatra ny fotony no atao araka ny fanazavan'ireo ary koa mety isy ny fanenjehana ara-pitsarana ny heloka sasany nandritrireny krizy nisy teto amin'ny firenena ireny. Mifototra kokoa amin'ny fampihavanana miainga avy ny fotony na ny réconciliation communautaire no tanterahan'ny rafitra vaovao ho amin'ny fampihavanam-pirenena. Niaona tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo tetsy amin'ny hôtel Colbert ny komity mpamolavola ny lalàna vaovao feno fampihavanam-pirenena. Fotoana izay nafahan'izy ireo manam-pahaizana manokana mandravitra ity komity ity nanazava ny fomba fiasa sy ny votoaton'ny vinavinan-dalàna izay efa natolotra izy ireo ny filoham-pirenena mikasika amin'ny fampihavanam-pirenena. Anao sotra fampihavanana antsoina hoe réconciliation communautaire isika. Réconciliation communautaire. Zany hoe fampihavanana miainga amintsika mianakavy. Miainga avy any fotony, miainga ao anaty fiarahamonina. Zay izy. Tsy fampihavanana amintsika afona aty Antananarivo, aty amin'ny hôtely lehibe, aty Antananarivo, fa fampihavanana midina any amin'ny fiarahamonim-bahoaka. Satria any anaty fiarahamonina eny disadisa nisy teto tao anatin'ny fandrevan-tena kabara mety tany aloha dia misy fiantraikany anaty fiarahamonina eny ary tsy midina antsika mandamina azy. Ary ny razam-betsika dia efa manana fomba traikefa andamina an'ireny disadisa ao anaty fiarahamonina eny. Isokatra amin'ny lafiny efatra izany fampihavanam-pirenena izany araka ny fanazavan'ity komity hatrany. Ao ny fampihavanana ara-tantara, fampihavanana ara-tsosialy, fampihavanana ara-toekarena ary indrindrindrindra ny fampihavanana ara-politika. Nanambara ihany koa ity komity ity fa ny fampihavanam-pirenena tsy hidika akory hoe tsy maty manota. Misy ny fanenjehana ara-pitsarana ireo heloka sasany natao tao anatin'ireny krizy politika mifanjimby ireny toy ny fanodikodinam-bolam-bahoaka ohatra. Miandro ny fandalovana eny amin'ny filakevitry minisitra sy ny fankatoavan'ny antenimera roa tonta vao hiatra ny lalàna ny volavolainy reto komity reto.